Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur Dago News TV. Voici le journal. Mbola shar chika jabi akori nandria akori lahali. Assalamu alaikum. Mbola shar miarahaba tompoko. Iroso amin'ny fakafaka politika avy hatrany isika. Anio dia ny momba ireo vehivavy nanamarika ity taona 2020 sy 2021 madiva hifarana ity no horesahintsika. Mandrotro ary tokasika ireo vehivavy nanamarika ity taona 2020 sy 2021 ity teto Madagasikara no hotraivina sy ataotsika fakafaka todika kely iny taona 2020 sy 2021 hifarana tsy ho ela ity. Voalohany amin'izany dia Ramatoa vadin'ny filoham-pirenena teo aloha, Ramatoa Mialy Rajoelina no resahantsika voalohany. Ny nanamarika azy tamin'ity taona 2020 sy 2021 ity dia tamin'ny fankalazana ny fetim-pirenena malagasy ny 20 Jona lasa teo. Raitsa dia raitsa tokoa satria dia lamba velouro lafo vidy vitan'ny mpandraitsa fanta-daza iray any Fransa no nanaovany nanatrika ny lanonana teny amin'ny kiandrany Mahamasina. Raitsa dia raitsa hoy satria dia lafo vidy tokoa io lamba nosalorana io. Toy izany koa ny poketra novombinina izay lamaody farany indrindra niseho tany ivelan'ny tany. Amin'ny fotoana io anefa efa nivoaka ny lisitry ny firenena mahantra indrindra eran-tany ka isika malagasy no rambona. Nanomboka teo dia efa hitan'ny malagasy fa misy ny elanelana ampitondra sy ny vahoaka. Eo ihany koa nanamarika ity taona ity ihany koa ny nanaovan'ny Ramatoa Mialy Rajoelina fanambarana tsy tenenana ireo zanany amin'ny zotra sosialy na amin'ny aino aman-jery samihafa. Sorena tokoa izy ary hezitra mafy rehefa nahita fa maro ireo olona niteniteny ireo zanany ireo fa miditra lalina amin'ny sehatra politika sy amin'ny fitondrana nisy teto Madagasikara ireo zanany ireo. Kanefa dia izy mivady mihitsy no manasoaso sy mampideradera ary mampiseho etseroa fa mahavita zavatra ny zanany na dia mbola tanora ary nanao orinasa goavana sahady na dia vo 20 taona mahelikely fotsiny ara ilay zanany Ramatoa. Tsisy tsy nahay sy nalala izany raha mbola malagasy. Ireo zanan'ireo anefa dia hita fa mandray anjara amin'ny fisahanana ity Madagasikara ity nandritra ny fitondran'ny rainy. Ohatra ny raharaha nampidirana ny zotram-piaramanidin'ny Emiraty teto Madagasikara dia ny zanan'ny Ramatoa no angady nananana sy vinahitana izany. Mbola nahitana izany endrika fandraisana andraikitra teto amin'ny firenena izany ihany koa tamin'ny fandraisana ireo olo manan-kaja nanatrika ny fivoriam-ben'ny COI teto Madagasikara ka ny zanako ny filoha mihitsy no nandray ireo olo manan-kaja tsirairay teny avoaloha. Raha tokony ny Prime Ministre Tsay Christian no nanao izany dia ny zanako ny filoham-pirenena mihitsy no nandray sy nisalovana ny anjara asan'ny Prime Ministre. Kanefa dia nitaraina sy sorena mafy Ramatoa Mialy rehefa voatonontonona ireo zanan'ireo. Teo ihany koa i Ramatoa Razanamahasoa Kristina izay saina noetra ny filoha Rajoelina fony izy filohany ateny mera-pirenena. Vokany dia izy naongan'ireo namany tao amin'ny Romara ihany ka tsy tafaverina teny Tsimbazaha intsony. Na nirotsaka ho solombavam-bahoaka indray ara tany amin'ny faritra nisy azy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo ary tena voailika tokoa noho io fihetsika kely nataony io satria tamin'ny fitondrana volomboasary dia famadihana tsotra izao ny nataony Ramatoa Kristina iny. Ity fitondrana vaovao ity kosa no namerina sy nametraka any Ramatoa Kristina Razanamahasoa ho minisitry ny raharaham-bahiny rehefa namakivaky fasarotana Ramatoa Kristina Razanamahasoa. Eo koa i Ramatoa Erilala izay be ny tanànan'ny renivohitra ankehitriny izay niteraka resabe ny fahalaniny rehefa nifaninana tamin'ny Todro Ravalomanana izay zanaky ny filoha teo aloha. Koa satria ny mpitondra no nanapaka dia izy no lany satria ny atokony mpitondra no nanolotra azy ho kandida. Tadiditsika ny teny Ramatoa Erilala nandritra ny fampelezan-kevitra ny latrano be ny tanàna ny tenenany hoe atsika ny tanàna isika ny tompon'ny tanàna. Rehefa niongana nefa ny filoha Rajoelina dia ny vonapahabe maso indray Ramatoa Erilala fa nisy tsy nety ny nataony tamin'iny fitondrana iny. Dia teo koa Ramatoa Volamiranty Dona mbola avy eo amin'ny volomboasary ihany ary minisitry ny kolotsaina ny andraikitra notantanany tamin'izany. Tena nanamarika ny fandalovany tao amin'ny ministera indray dia ny nidirany tamin'ny raharaha Meza ny mireharehany ihany koa fa misy gropy efa vonona avy hatrany raha misy fahatapahany ny
ny jiro mandritra ny lanonana teny amin'ny laky arivo ny aliny fankalazana ny fahaleovatenan'ny Madagasikara izay fety nakotsokotsoka tokoa nandaniana vola maro nandritra ny aliny 4 Jona 2020 sy 2020 iny. Efa vonina ao ozy izy ny groupe raha sanatsika misy fatapahan'ny jiro mandritra io lanonana io. Kanefa ny olona tsabona sy didina tsy misy jiro fa rehefa tapaka de mijanona sy miato aloha ny fadidina. Kanefa hay misy groupe azo ampiasaina tsara ihany amonjena ny ain'ireo marary teny amin'ny hopitaly. Izay ngindrisy ny lanonana no nahamaika ny mpitondra tamin'izany fa tsy ny ain'ny malagasy. Iny koa Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy mbola mpanompo mafana fo ny tao andapa ihany koa ary nitondra andraikitra maro teto amin'ny firenena saingy ny fiainany manokana na ny vie priveny no tena nahalalana ity Ramatoa ity. Ohatra tamin'izany ny fisakaizany tamin'ilay mpanakanto Monsieur Saïd izay olona manambady amanjana ary dia lasa simba sy rava mihitsy ny tokantranony ity mpanakanto ity vokatr'izany. Ary indrindra ny fikasany hanapozona ny vady andefomandrina izay nogadrainy rehefa tsy maty ny saraka koa izy mivady rehetra ka tsy nitondra ny anaran'ilay vadiny teo aloha intsony izy fa niverina nitondra ny anarany na tovovavy azy. Teo koa i Ramatoa Saintia izay influenceuse na mpaneho firona izay mitsikera mahavaivay tokoa ny filoha sy ny manodidina azy ao amin'ny takelaka ofisialiny nanaovana izany. Izay no tena nahalalana azy. Ary indrindra ny teny mahitsy izay miaro teny tsy dia mahazatra ny sofon'olona sasany afiditra ao anatiny ireo vehivavy mafonja amin'ity taona ity koa zany Ramatoa Saintia. Tsy adino koa i Ramatoa Rina Rakotomanga izay tompon'ny bizina teto Madagasikara izay anisany nitarika ny fiandreran'ny orinasa Air Madagasikara tany anaty lavaka. Etsimo izy dia migaja sy manefa sazy eny an-tany mora eny. Tsy adino koa Ramatoa talehan'ny kabinetran'ny filoha Andry Rajoelina Ramatoa Romy Vosy izay nigadra tany Angletera rehefa voaporofo fa nikasa isanda ny fanelanelànany amin'ny fidiran'ny orinasa vahiny teto Madagasikara amin'ny fanomezana vola be azy ary nasay nandoto ny filoha teo aloha mihitsy izy rehefa nataony ny fanadihadiana azy. Lisany nanamarika ny taona 2020 sy 2020 ihany koa ity mpanolotsain'ny loha teo aloha ity. Nisongadina kosa ary horesahintsika farany amin'ny reto vehivavy nafonja tamin'ity taona 2020 sy 2020 ity dia i Ramatoa Ernay Fanirisoa izy sy Ramatoa Saintia dia anisan'ireo influenceuse be pahalala indrindra. Izy ireo moa dia samy nonina tany ivelany tany nandritra ireny taona nitondran'ny filoha Andry Rajoelina ireny. Nanakina fatratra ny fitondrana Rajoelina izy mirahavavy ireny ary rehefa maneho hevitra i Ramatoa Fanirisoa Ernaivo dia mitondra porofo hatrany hanoanany ny tsikera entiny. Izy moa dia fiolo-vava no asany. Io no tena asany fony izy mbola teto Madagasikara. Misy ary maro no tsy tia azy no ireo fomba fanehoany hevitra sy ny fanentanany ny olona ikomy. Ohatra tamin'izany hoe andao hoeny amin'ny hopitaly lehibe sahan'ny Andriamatora Vatomanga isika rehetra. Teraka resabe tokoa moa izy iny satria ao no milaza hoe nitarika ny olona ikomy sy andoro io hopitaly an'Andriamatora Vatomanga io Ramatoa Ernay Fanirisoa tamin'izany. Na izany aza nefa dia anisan'ireo olona nitondra anjara biriky tamin'ny firodanan'ny fitondrana iny ny tenany ary izao izy afaka nody eto an-tanindrazana lasa minisitry ny fitsarana izao. Tsy adino koa nefa i Ramatoa Clémence Rariniriny ilay nitarika ny bidon jaune niaraka tamin'ny baba teny amin'ny lapan'ny Sénat, lapan'ny loholona teny Anosy. Nisany nitondra ny firodanana sy nitarika ny Général Ravanomanana sy ny rongony nilefany velany iny. Maro vehivavy mafondra eto Madagasikara saingy ireo aloha no tena nanamarika ity taona ivalina ity teto amin'ny fiainam-pirenena teto Madagasikara. Fanajana ho anareo vehivavy malagasy rehetra tsy hakanavaka, vehivavy mafondra avokoa nareo rehetra fa ireo no nentinay teto amin'ny Dagnus TV tamin'ity androany ity mba ho famerenana kely ny zava-nitranga teto Madagasikara tamin'ity taona ity ka nafisongadina ireo vehivavy voatonona rehetra teo ireo. Mirary fety sambatra ho anareo ny senina Dagnus TV. Mandra-piona vetivety indray to.